Ndraimbava makasika ny vaovaon'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza fifaninana ho an'ny reny sy ny ankizy no karakarain'ny minsiteran'ny fahasalam-bahoaka entina hampironboroana ny sehatry ny fahasalamana. Araka izany miditra ao anatin'ny andiany faharoa indray zany ilay hetsika festival mère enfant ary fandaharam-potoana maro ihany koa no narindra ifanaraka hoza. Hampironboroana ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza io no tanjon'ny festival mère enfant amin'ilay hetsika fifaninana reny mahasovoan'ny fahasalamana sy ankizy modely. Ny reny 5 hatramin'ny 30 taona no afaka mandray anjara raha toa ka zaza 9 taona kosa ho an'ny ankizy modely. Anampy ny minsiteran'ny fahasalam-bahoaka amin'ny fanentanana momba ny fahasalamana ity hetsika ity. Ny festival mère enfant dia tamin'ny faharoa sy 30 volana 2017 nisy tamin'ny taona teo amin'ny 20 000 personnes teo no tonga raha 5 000 personnes no nandrasany. Dia amin'ity hetsika faharoa ity zany ny ampiavaka azy dia ny fifaninana ho an'ny reny sy ny ankizy, izany hoe mikarakara fifaninana ho an'ny reny ambassadrice en santé dia ho an'ny ankizy ankizy modely. Ny tanjon'ny festival mère enfant dia ampiroborobo ny fahasalaman'ny reny sy ny ankizy sy ny sehatra rehetra na eo amin'ny lafiny fanabeazana reny sy ny ankizy. Hatreto aloha zany ny antony tena hoe asina le fifaninana ambassadrice en santé tena mila reny avy any amin'le faritra na province misy anazy zany anampy amin'le fanentanana, tsy ampy loatra fanentanana na ohatra ka hoe fahalalan'ny olona amin'ny ankapobeny hoe inona daholo ohatra zavatra ataon'ny ministera fahasalam-bahoaka. Raha ohatra ianao ka marary misy zavatra aretina mahazo anao aiza no tokony ale misy zavatra be da be zany mbola tsy araky ny public dia zay natony pisily le fifaninana ihany koa anampy io reny io amin'ny miara-miasa amin'ny mpiara-mombon'antoka rehetra ministera fahasalam-bahoaka sy ny ministera fahasalam-bahoaka amin'ny resaka fanentanana. Efa misokatra ny fisoratana anarana ary tsy farana raha tsy ny 15 volana May izao. Amin'ny 17 fa 18 ary 30 jona kosa ny fifaninana ary meloa izany dia hisy ny casting. Afaka mandray anjara ihany koa ireo any amin'ny faritra ary misoratra anarana eny anivon'ny fibe-pitantanana regional ny fahasalam-bahoaka eny amin'ireo renivohim-paritany misy azy avy.